fa mitoetra ny fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny fikamanana apocalypse eto Madagasikara ny pasteur Mayolla André Christian Dieudonné Mivady rehefa vietsy ambohy marina fohy be ny fiangonana apocalypse izy ny sabata fa enina ny volana aogositra araky amby folo sy roa arivo lasa teo dia namangy sy nampahery nitsidika ny fiangonana apocalypse tetsy Fianorivo indray. Izao fotoana nitsidian'ny mpanompon'Andriamanitra fiangonana apocalypse Fianorivo izao dia tsy adino ny tatitra ny fandrosiny asan'Andriamanitra manerana any Madagasikara mihitsy izany. Fantatrary nandritra ny lahateny nentiny ho an'ireo mpino apocalypse tetsy Fianorivo fa efa tafapetraka ankehitriny nanjomara any Dego efa mandreny fampianarana ihany koa ny any amin'ny faritra Fianarantsoa iny Mahajanga Antsirabe Ambositra ary Ambatofinandrana samy efa misy anjomara ny radio fanambarana avokoa izany faritra rehetra izany amin'izao fotoana izao. Akoatray dia ho avy tsy ela ihany koa ny anjomara lehibe ho an'ny vahoaka Aotobasina Toliara ary amin'ny faritra Ambatoboeny iny. Tahaka ny ahitra izy ka alazo tahaka ny ahy maitso matokian Jehova ianao ka manaova soa dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Dia androandray moa zany ny taona voalohany volana sabata ny aorantsika teto Fianorivo androany fa 13 ny volana sabata 13 ny volana Ositra raika amby folo sy roa arivo efa mihoatra ny sasaky ny taona vao fampiarava ratry ny taona tsika eto Fianorivo zany ary miaraba antsika tratry ny taona na dia hoe mbola faritra ny taona mbola afaka mifampiarava satria zao mba voalohany indray tamin'ity taona ty no fakahita antsika afaka mifampiarava tsy tsaroana ntsony ary hoe oviana moa zay taty farany tamin'ny herintaona sa tamin'ny roa taona satria tarihitra n'le totombary tany tamin'ny farany tamin'ny 5 taona tamin'ny roa taona sikony roa taona zany gabo efa manaraka isaky ny 5 taona indray zany tsy manao ameny zany ka dia isaoran'Andriamanitra fa dia tiantsika Jesosy zany fa ho te angarany manokana antsika fa nandritra ny lahateny nataon'ny mpanompon'Andriamanitra no nampisongadinany indray fa dia matokian Jehova fa ataony tanteraka ianao. Akoatr'izay rehetrarehetra moa dia tsy adino ny mpanompon'Andriamanitra ny mame afatra ho an'ny vahoakany mandritra izao fandalovany teny amin'ny fiangonana apocalypse teny Fianorivo izao. Matokian Jehova ka manaova soa dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana ary miravaravoany Jehova ianao dia omeny ianao zay rifonao akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka hoe matokian Jehova ankino amin'ny Jehova miravaravoany Jehova ianao dia omeny ianao zay rifonao rehefa misy zavatra ho ataonao zany na misy zavatra teneninao na fikasanao dia matoky amin'ny Jehova akino aminazy zany moa izy fa ho ataony tanteraka zany miravaravoany hoe do tanteraka zany zara ny teneny zany tamin'ny fosara tamin'izany hoe teneny zay angatahanao fa omeny Jehova anao dia satria tsy zany no anome azy dia tonga matoky aho hoe Jehova may zava-maka dia nankinona aminy zay dia zay teneniny tao tokoa hoe dia tranga daholo zany akory tsy midika izay hivoaka anareo dia za koa pastera manana fa mba ataovy hoe azoko daholo fakano nanao émetteurna radio raha tonga reny fotoana reny hoe mietsika ny rano zao ohatra ny maheno fanan'Andriamanitra amin'ny teny fa tonono zay angatahanareo rehetrarehetra ho azonareo dia tonono vavanao amin'iny zay tonononao amin'iny dia azonao daholo. Amen. Zay hoe ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataon'iny zany izy
ataony tanteraka omenanao zirinina iny marina ihany moa fa arahinao eto amin'ny télévision jery isaky ny alahady ariva amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ny fampianarana ny boky ny apokalypsy erahanao amin'ny pasteur Mayoni. Ampamiramira tantavany aminao ne Jehova ka mino fo aminao anaratra nitavany aminao ne Jehova ka anomenanao ny fiadanana Amen. Jehovah's Gideona